Wantsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pizalina safasambarana seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-madomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampiala an'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao am 9 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto Antananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana Ambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary aty a Jerusalema Karobato ambany atsimo commune aty a Kaditariny apita tafitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony amin'ny foravoravo no hidirako ny tokatranotsika menakavindray amin'ny ty fotoana mahafinaritra ity ny pasteur Hertina Randriary Malala miaraka aminao eto atao anatin'ilay vavaka ho an'ny tokatrano séminaire lehibe ho an'ny tokatrano dao le vavaka tsika angataka ny fitarian'ny tompo dia hiditra avetrany misaotra indrindra tompo satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao ary mampianatra mandrakarivanay ny lalana tokony ho takatray sy ny sitraponao tokony ho takatray mampianaranay anio mitenena aminay ary zay zavatra rehetrarehetra ianaranay eto dia mba hanova ny fiainanay sy hanova ny zava-misy rehetrarehetra mihitsy misaotra tompo amen ny oabolana toko 10 ny oabolana toko 10 andininy 7 manao hoe ny teny maro tsy ilaozan'izay ota fa zay mahatanany molony no endry hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny teny maro tsy ilaozan'izay ota fa izay mahatanany molony no endry ary havana tena mampianatra fahendrena be mihitsy ty bokin'ny Solomona ity eto amin'ny oabolana eto Solomona mpanjaka no nanoratra an'izy io mba ilazako anao hoe iza mo Solomona lay mpanjaka nanana fahendrena faratapony Solomona koa nefa no na dia nanana ny fahendreny zay ary dia nanan-karena ihany koa izy nanam-bola anisan'ny mpanjaka nalaza nanana ny maizy azy ary nanandrana fiainana maro ihany koa izy nanana fahendrena ary izy dia nanana fahendrena nanao fiainana zavady nanao fiainana karazam-behivavy rehetrarehetra io hitany daholo ny arahany daholo fa tamin'ny farany izy tena namoaka tena hoe tao anatin'izay fahendrena nananany sy lay fiainana nokarohany zay namoany hevitra maro isan-karazany dia ity le teny eto amin'ny oabolana 10-19 ty hoe ny teny maro tsy ilaozan'izay ota fa izay mahatanana ny molony no endry tena zay ny zavatra tsapan'ny Solomona amin'ny fiainana rehefa diso be resaka loatra ny olona iray miteny foana ny olona iray dia tafiditra ny fahotana ny teny maro tsy ilaozan'ota ary baiboly tena marina io ry havana malala
tena marina fa tena hoe raha vo diso be resaka loatra ianao de misy zavatra be da be mikorotana amin'ny fiainana, mampikorotana ny fiarahamonina, mampikorotana ny fianakaviana. Izany mahatonga antsika mila mafy sy ny ten'Andriamanitra hoe fa zay mahatana ny molony no endry. Eto de miresaka tsy any amin'le hoe mifamaly ihany, tsy any amin'le hoe manopa, tsy any amin'le hoe rehefa tezitra de le miteny mafy na miteny marary, tsy zay ihany ny resahako eto. Tsy any amin'le hoe miteny zavatra tsy voahevitra, tsy zay ihany, fa ny zavatra resahan'ny Baiboly eto lehibe resaka, le miteny foana. De ozy ianao hoe indraindray hoe pastera ka zavatra teneniko ane marina, ny zavatra teneniko nge mety, ina ara ny fahadisoko am'le zavatra nyteneniko, inona tsy nety. Le izy tsisy adosoana le zavatra nyteneninao, mety tsara le phrase nyteneninao, mety daholo ny vocabulaire nampiasainao, mety daholo le zavatra teneninao, fa zao trop loatra, be loatra. Ary raha vo ny teny anankiray zany be loatra, de ny olona be resaka rehetrarehetra de mamorona problème eo amin'ny fiainana, mamorona olana eo amin'ny fiainana. Ny vehivavy be resaka loatra, ohatra ianao zany mieritreritra hoe mba sarika ianao, mieritreritra ianao hoe manino izy ty hoe zay nieritreretinao hoe za tia mifandray amin'ny avam-badiko, za tena misarika, za nity miovra amin'ny olona rehetrarehetra, mivelatra amin'ny olona rehetra, manana relation amin'ny olona rehetra. Fa attention, fa mila fehezina rehefa miresaka zany, de tsy hoe na marina ary le zavatra teneninao, na rariny ary le zavatra teneninao, na ny overinao fa mety ary le zavatra teneninao, de misy fotoana hoe atreto any no miteny, atreto any no miteny. Fa anaovan'ny olona analyse ianao, anaovan'ny olona analyse ianao hoe iny vehivavy iny, attention fa raha vo be resaka, satria ny olona be resaka ny akamaroan'ny olona be resaka zany lasa mifosa olona, lasa ndraindray lasa mandeha eo de lasa manaratsy olona, de lasa mailo ny olona miresaka aminao, satria fantatry olona io hoe rapitso ihany koa zao za ho tantarain'ity olona ty amin'ny olo-kafa zany. Za mailo mihitsy zany raha vao mahita olona hoe na paster io, na mpinotsotra io, na inona amin'inona ndraiky ny ampiangonana, ka igny koa izy diso be resaka loatra, de le resaka resahany zany izy te démontrer aminao hoe olona endry izy, te démontrer aminao izy hoe manam-pahaizana, te ampiseho aminao izy hoe olona mahafinaritra, tsara fanahy, te ampiseho aminao izy hoe olona sarika, te ampiseho aminao izy fa olona tsotra, de alefa ny amin'ny resaka. Fa za tonga de mitsara an'ireny olo reny ary manao analyse hoe vavana ty olona ty, zay le olona vavana, zay le hoe vavana. De indrindra ohatra hoe mandeha eo ny adevitra, mandeha ny resaka, misy olona 10 de ianao le isaky mihetsika manangatanana, ianao le isaky mihetsika manangatanana, de ohatrany hoe manana hevitra tsara ianao, ohatrany hoe be saina ianao, ohatrany hoe manana fahatakarana ianao, ohatrany hoe ianao zany ny olona maranitra indrindra satria ianao no miteny isaky mihetsika. Attention fa Baiboly marina foana, ny teny maro tsy ilozanota, ny teny maro tsy ilozanota, fa zay mahatana ny molony no iendry hoe Solomon. Tsy voatery teny ratsy ianao, tsy voatery ady aman'olona, tsy voatery famaly aman'olona, fa ny be resaka ihany koa de manakorotana fiainana, manakarotana fiarahamonina, manakorotana aminao sy ny fifandraisanao amin'ny rafozanao sy ny fianakavianao. Itsaran'ny olona anao fa ianao ka tena tsy mafeny ny zavatra tokony ho fehezina. Zany raha lasaina bavy mila takatsika, mila jerentsika, mila fatarina ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa ny teny maro
tsy lozana ota. Ity no anisan'ny lakile tsara indrindra ny olona endry rehetrarehetra ary ny olona manana fahendrena dia malaky miaino fa tsy malaky miteny. Ny olon-kendry rehetrarehetra dia mahay miaino ary ny olona mahay mandamin-javatra dia miaino. Ny olona mampididoza indrindra eto ambonin'ny planeta tany dia ny olona vavana tia miteny foana kanefa tsy tia miaino. Zany ny karazan'olona mampididoza indrindra eto ambonin'ny planeta tany. Tsy tia miaino fanazavan'ny olona, tsy tia miaino resak'olona, tsy tia miaino ny tena fahamarinana, tsy tia miaino hoe misy olona miteny eo zany dia maika hitsatsaingoka foana, maika hiteny foana, maika nanana foana. Reny karazan'olo reny dia olona mampididoza ary miteraka olana eny amin'ny fiarahamonina. Ary reto dia tena miteny an'izay mihitsy rehefa mahita karazana vehivavy ianao hoe alainao vady io vehivavy io, akavady an'io vehivavy io anao, dia eno zao fa fampianaran'ny pasteur sy conseil omeko anao zao, jerevo aloha vehivavy io raha mbo tia miaino anao. Hoe rehefa mba manazava resaka ianao, mba miteny tsotra ianao, dia mba miaino izy zany ve dia ahoana. Jerevo izy raha mbo hitanao izy hoe olona miaino izy dia tsy miaino fanazavana izy, olona mahafinaritra olo izy ary mahafinaritra miara-miaina aminy. Fa rehefa izy le manazava ianao manazava dia mitsatsaingotsaingoka kely ampovoany eo, miteny kely ampovoany ka zahoane ianao mbola tsy tapitra koa fanazavanao dia fa tena miteny aminao aza miditra amin'io vehivavy io raha tianana filaminana amin'ny tokatrano. Fa ny olona tsy mbo mahay miaino rehetra dia miteraka problème eo amin'ny fiarahamonina. Ny olona tsy tia miaino rehetra tsy mbo tia miaino fa le maika hiteny foana, maika hiteny foana, maika hiteny foana dia mitondra olana goavana eo amin'ny fiarahamonina. Ohatr'izany izy raha nabavy, rehefa hanambady ianao ka misy lehilahy alainao vady ka tsy tia miaino anao izy fa nieviny foana ny tiana ampidirina hoe zao fa azany lehilahy zao foana ny ataonao, dia niteniny foana tiany ampidirina. Dia ianao mba miresaka, nareo mbola mpifamofo amin'io nareo mbola mpisipy amin'io nefa efa hitanao sady izy fa tsy miaino anao mihitsy izy fa ny anazy ihany ny asesany, zay tiany atao ihany asesany. Tena miteny aminao raha nabavy, ijaly ianao hiaraka amin'io lehilahy io raha vao tafiditra ao anaty fanambadiana. Ijaly ianao raha vao tafiditra ao anaty fanambadiana, tena ijaly ianao satria didy jadony adina miaramila baiko fa tsy fiangaviana, tsy misy fifampidiniana zany ary be da be ny vehivavy mijaly ao anatin'izany satria sendran'izay lehilahy tsy mety miaino azy mihitsy. Ao an-trano tonga dia asesika le lehilahy foana, za raha mbola zany lohany ato, zany loham-pianakaviana, zao ny ataonareo. Tena attention raha nabavy fa vao hitanao io lehilahy miarakaraka aminao io, vao miarakaraka fotsiny dia le olona karazan'olona le miteny foana izy, dia le tonga dia te imposer foana hoe zao foana ny atao, zao foana ny atao, dia ny azo foana ny imposeny eo aminao, zao ny atao, zao ny atao, dia tsy mety tafiditra mihitsy anao. Tena zany ohatranao na miliardiera io lehilahy io aza mitsofoka amin'io fa hijaly eo ianao, na manana inona ary io lehilahy io aza mitsofoka fa hopotika eo ianao, hopotika eo ianao. Fa mangatà mandrakariva ny fitarian'ny tompony fahazavatsainy, tena hoe zao fampianarana zao tena hoe iaro anao anao raha mbola tanora ianao ka hoe misy fiancé anao na olona ohatr'izany dia ohatr'ohatr'izany ny toetrany. Attention fa manakorotana fiarahamonina zany. Eo anivon'ny tokatrano io dia efa tazana anie zany ary zay ny ampianarako an'ity fampianarana androany ty hoe raha tianao ny isian'ny tokatrano milamina, raha tiana ny isian'ny tokatrano misy fiadanana, raha tiana ny isian'ny tokatrano misy filaminana, dia ozy izy ny teny ankiray izay hoe aleo malaky miaino votsa vava, aleo tsy miteny zavatra betsaka amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy. Ny aho ohatr'izany ny fomba andaminako na ny tokatranoko
na nitokatrano na eo anivon'ny akonako na eo anivon'ny fiangonana sy ny asako na eo anivon'ny fianakaviako za tena lazaiko anareo fa mitory teny ahitanao io ary manana hevitra ahitanao io ary miresaka hitanao tena mahavita mitory teny isan'andro fa za rehefa miresaka amin'ny olona dia ty tenin'Andriamanitra teo ny teny maro tsy ilozanota zay tiako ny resahako any ny resahako zay tokony ho resahako any ny resahako satria iny teninao iny ihany no amatoran'ny olona anao avy eo raha vao diso be resaka ianao dia iny teninao iny ihany no amatoran'ny olona anao na marina azy nge le zavatra teneninao mety marina le zavatra teneninao nge metimety ndraindray fa saingy zao marina le izy mety le izy fa tsy ara-baiboly le izy dia zay tokony ho tenenina ihany ny tenenina na eo aloha ny fianakaviana ndraindray tsika za mahita karazan'olona ohatr' zany miresaka ny anay zao le ao an-tranao dia 400 millions nanangananay mivady an'le tranao dia zay mivady kely sisa volana mivady any anahy amin'ny banky 100 millions sisa volana ihany dia zay io ary zao mbola anananana kely dia misy ohatr' zao dia mbo mivola miditra kely ny ena mihitsy ary mivola niditra taminay mivady tamin'ity teo aloha zay napiditra 10 millions par jour zao zara raha misy 3 millions 5 par jour amatotra anao zany resaka ao zany satria tonga ny olona heritreritra hoe inona ny fomba isolokinanao inona ny isokirana ny 100 millions anao any amin'ny banky io isolokinanao anapotehana anao ahoana ny fomba anapotehana ny fidiram-bolanao io zany angely izy dia anao miteny hoe zanga manina fa zany hoe milaza amin'ny marina milaza amin'ny marina ianao fa na baiboly ary miteny hoe ny marina rehetrarehetra tsy ary filaza avokoa zany akoa tsy midika hoe mandenga fa ny fahendrena ara-baiboly dia zao tsy voatery ilaza marina rehetrarehetra ianao tsy voatery be resaka ianao dia hitantara ny atsy ny ary ny fidirany mbolanay mivady zao fa manimba zany mahatonga ny olona mamorona zavatra anapotika anao sy bloqué anao tsy voatery hitantara misy fotoana ohatra ny fiainanareo mivady fiainanareo manokana ao tokantrano na dia io olona akaiky anao io ary mety ozy hoe raha vavinao raha lahanao piraita-po aminao na zao bavinao tsy voatery ho fantatry ny olona daholo ny ao tokantranonareo sy ny zavatra iainanareo ao tsy voatery ho tantaraina aman'olona fa ozy izy ny tenin'ny taolo malagasy zay hoe ny teny tony atody ary raha fohy mananelatra dia indrainy zao hoe enti-pahatsorany ianao hoe mitantara satria hoe meilleur ami-ako ty meilleur ami-ako namako akaiky dia mba hitantaraiko amin'ny za fiainanay mivady fa ny grave be i meilleur ami anao io no hitantara sy anely ny resaka rehetrarehetra ny ambadika any io no ampiasain'ny devoly hitantara zao nge ny fiainan'ireny ao hoe dia gagy ianao rehefa misy retour avy any retour rean'ny vadinao ahoana moa kiseriny alalan'ny olona ny fiainantsika ny ambadika any dia hozy izy ny hoe zangana nina fa tamin'ny bakoly ihany no nitantara ny fiainantsika ato dia nefa bakoly maivava ohatra anao sykoa sy mantavava ohatra anao sy vavana dia naparitany ihany dia tonga ny mivady anao daholo ny hatramin'ny fiarahanareo misakafo ao ny zavatra miafinao ao tokantranonareo fantatry ny ary dia nisy tokantrano efa hitako ny korotana ohatra zany mikorotana satria na ny secretn'izy mivady ao azy ny secretnareo mivady misy fotoana ohatra mety misy feriny ny vadinao na misy ratra na mety misy anatin'ny iny izy ty anatin'ny akanjo miafina any tsisy malala an'izany raha tsy ianao misy fivotosana ohatra aiza ny alalan'ny olona an'izany eny ambadika any fa satria anao le miresaka hoe meilleur ami dia nivadiko koa neky marary ohatrany dia mivadiko ohatr mitantarain'le namanao any ambadika any dia miretour aty amin'ny vadinao tsisy olona malala an'izany raha tsy ianao rery misy tokantrano efa mipotehana sy ny tokakorontaniny resaka hoe diso miresaka loatra tsy voatery hoe ny teny ratsy ianao tsy voatery ny famaly tsy voatery nanamban'ny olona
tsy voatery nanina koa izy ty tsy voatery tsy haiko daholy fa eninao le disperesaka ary ny baiboly marina foana ny teny maro tsy ilozanota mianara mifeny vava rehefa miresaka rehefa misy fiainana na miresaka politiky na miresaka amin'ny fiainana na resaka ara-pivavahana indraindray ozy ianao ka ny zavatra teneko any tsy hitako zay maharatsy azy fa avadiky ny olona misy olona mamadika ny resaka ataonao le resaka tsotra ataonao le resaka mahitsy sy mazava le resaka marina ataonao avadiky ny olona dia manakorotana fiarahamonina mino fa anisan'ny voaray atsika zany fampianarana zany atonga anao alala hifie ifie ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe fa izay mahatana ny molony no endry izay mahatana ny molony no endry fihezina ny vava fihezina ny molotra fihezina zavatra tenenina raha teo hoe lavelona fa ny teny maro tsy lozanota mba anaraka fijoroana vavolombelona iray tsika aloha melohan'ny amaranako ny fampianarana androany izay efa itenenako atsika sady fa amin'ny sabotsy ho avy izao no herinandro faefatra amin'ilay seminaire ho an'ny ankohonana ary vavahana ho an'ny mpivady amin'ny sabotsy 22 mars ho avy izao ity no herinandro faefatra zay ampianarana zavatra bedabe indrindrindrindra ho anao anaty korotana tokantrano ao anaty olana ara-tokantrano ao anatiny hoe vady maditra zanaka maditra ivavaka ho anao zay dia hitondra mambavaka anao sy mitokantranonao fa ho idiran'Andriamanitra tsehatra ny fiainanao ry havana mitsodrano anao atompo mivavaka ho an'ireto ralasaina bavy reto a Jesosy izay manana olana rehetra indrindrandrindra ireo tsy mafeny vavana fa mantavava tia miresaka be resaka amindra fo amin'ny anenao ka hanafaka azy ary manantena fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia izy fiainana vaovao omena ho azy ho afaka izy amin'ny anarany sasary ho alaminao ny zavatra mikorotana rehetra misy soatra tompo amen manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eraka Tananarivo ity fotoana lehibe amin'ny sabotsy ity amin'ny 7 ora sy sasany maraina amin'ny 7 ora sasany maraina zay anasana anao manokana na eto amin'ny 3 frère ndefa nambojanahary ianao na ty amin'ny temple de la foi bypass na Jerusalem Karobato na ty amin'ny maison Yediko Pitatafika ty akady tany sy manerana ny trano fivavahana vaoniloko dia io séminaire lehibe no raisitsika andraisana fampianarana sy hitondrana mambavaka atsika veloma tompoko ho antsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokantrano pizaliana safasambarana seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokantrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-madomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokantranonao fotoana izao hananganana Andriamanitra tokantrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankohonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampiala an'ireo devoly manakorotana ny tokantranonao tadidio ary sabotsy voalohany volana martsy fa 9 fa 12 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao amin'ny 7 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto amin'ny Tananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary aty a Jerusalem Karobato ambany atsimo commune aty akady tany apitatafitra faran'ny arian'ny busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriariko Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-pana rehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokantranonao tainy tompony iza ny anaranao raha ladina nataony tompo voninahitra ho an' Jesosy ny anarako raha lalova ny anarako za zany androany mitodika manokana ho an'ny tanora rehetrarehetra androany indramokely le teny ray aman-dreny pasteur iny hoe mba tia anetsika ny ampopony tanora koa zany za eto amin'ity toerany ity androany nareo koa mbola tanora anetsika ny ampopony tanora zany satria
fahagagana Jesosy, fahagagana nataony Jesosy teo amin'ny fiainako a. Isaky ny mangataka zavatra amin'ny Jesosy a, vao misaintsaina le zavatra angatako amin'ny Jesosy a, de tanterahany Jesosy eo amin'ny fiainako foana le izy. Anisan'ny zavatra anankiray zao nangatako tamin'i Jesosy a, nanira mba hoe mba nana moto zany satria mba ho afahako entiko manompo an'Andriamanitra. De voaray volana monja zay pasteur a, nahazo an'izay moto zay a. De ka mafy zany tanora manala isy. Io no nangatanao tamin'ny tompo. Io no nangatako tamin'i Jesosy voalohany aloha. Voninahitra moa zany Jesosy fa moto teo amin'ny 16 millions tao no moto nividiko a. Tao anatin'le jeune conquérant no nafahako a, nanangana an'izay budget 16 millions fidanako an'le moto. Tamin'ny jeune conquérant iny tao anatin'le jeune conquérant iny no zany hoe orinasa natsanganao tamin'iny. Orinasa natsanganako tao anatin'le varsa. Nazahoanao an'iny. Nazahoako an'le moto. De faharoa manarak'izay a, zaho moa manana trano zaho de misy matetika misy mpanompan'Andriamanitra, misy pasteur avy any aminay mba mamangy anay ao an-trano zany. De ohatrany hoe za zany ampahitany Jesosy anao hoe rehefa miditra amin'ny tranona gentilisa ianao maninona ny tranona gentilisa, misy confort be, misy zavatra mahafinaritra be ao amin'ny tranona gentilisa fa ianao mpanompan'Andriamanitra mangatako aminao amin'ny Jesosy fa afaka asarainy Jesosy ihany koa ny tokantranonao. De nangatako tamin'i Jesosy koa Jesosy ao za tena te andeha lavitra ho azy za Jesosy a, za tsy anaika anobambaniny reny gentilisa reny ntsony a, fa za mila manana misy ao aminao Jesosy misy ny zava-tsarehetsarehetra. Omaly hariva nandray teo amin'ny 2 millions tao ny tombaritra andrasy tao anatin'ny asasakadiny. Sasakadiny fotsiny. Akoatra ny tombaritra tao anatin'ny journée iny a. Nandritry ny herinandro iny. Nandritry ny herinandro iny. Sy nandritry ny le andro tontolo omaly iny. Fa tao anatin'ny omaly hariva tamin'ny efatra. 2 millions teo eo ihany de azoko le 2 millions. Ary tahin'Andriamanitra nareo madama. Aizy madama anteo. Tena siviteka mafy. Atsandrato ny tanatsika rehetrarehetra azafady. Tsofoko rano amin'ity herinandro ty. Izy fahagagana amin'ny anarana. Ifindran'ny mihitsy zany ositra sy fahasoavana. Halleluja! Ho an'ny mpinitra na blocage. Androany teneniko, rava blocage rena. Amin'ny anarana Jesosy. Amen. Halleluja. Iny tomporana. Ho antsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina, tokatrano pijaliana sa fahasambarana. Seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana, feno ranomaso, fisarapanambadiana, fijaliana amin'ny zanaka, manjaka ny rongony, ny zava-mahadomelona, toka, ny loka, ny fijangajangana, ny fampirafesana, ny ranomaso ao anatin'ny tokatrano. Fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano feno fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao, hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano, ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao. Tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao amin'ny 7 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaon'ny oloko eto amin'ny Tananarivo, indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères Andriafanambohijanahary, temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary, aty Jerosalema Karobato ambany atsimo commune, aty Akaditariny Apitatavitra faran'ny arian'ny busdi, tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity. Hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur Ray Mandrety ny ara-panarehetra, ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao. Tainy tompony